Ry ava-malala amin'ny tompo miara misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika mifaketatava samy velonaina tahaka izao noho ny fitiavana sy ny famondram-po avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Manonona ny fiadanan'ny tompo antsika ary faly miraba finaritra antsika na tratra ty andro niakarana ity. Alakamisy fahaenina amby roapolo ny volana Mea 2024. Anatanteraka Fotoampivavahana antsika ry havako. Eto amin'ny FJKM Amabatomena ity 𝙍𝙤𝙝𝙗 Antananarivo Andrefana. Aokary homantsika eo ampelantanantsika ny Apokalipsia toko faha-20. Apokalipsia toko faha-20 ka ny andininy faha-10 sy ny faha-1/20 no iderantsika sy isaorantsika an'Andriamanitra. Apokalipsia toko faha-20 ny andininy faha-10 sy ny andininy faha-1/20. Ho aminareny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary avy amin'ny Fanahy fito izay eo anoloany ny seza fiandrianany ary avy amin'ny Jesosy Kristy vavolombelona marina sy lamatoa amin'ny maty ary lehibe amin'ny mpanjaka ny tany. Andeha hiara hitsangana isika haneo ny voninahitr'Andriamanitra. Irahantsika mamaky ny Apokalipsia toko faha-20 ny andininy faha-10 ka hatramin'ny faha-1/20 manao hoe: ankehitriny dia tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjakan'Andriamanitsika ary ny fahefan'ny Kristiany, satria nazery ilay mpiampanga ny rahalahintsika dia ilay miampanga azy eo anatrehan'Andriamanitra andro aman'alina, ary izy ireo naharesy azy noho ny amin'ny rany zanak'ondry sy ny teny filazana azy. Amen. Jesu panjaka malaza no tompo panjakanay, mahery sy tsara indrindra ka izy no aronay, mendrika hankalazaina noho ny heriny, elantany sy lanitra koa ny zoa mandazany, ry tompo mpanjaka mahery io miaino avy manaiky toko zahay, fatompony hery rehetry anao, tsy misy mihitsiny toanao, tsy tratry ny saina ny herinao, ny fiderana zay entinay, raisore ny raja tolotranao ety, pangahatra endry panao zao rehetry zao, mizara sy tendry ataony de tsara sy maso, mendrika ny moderana ny fandaharany, atolory ho azy ny saotra fa izy tandrifiny, ry tompo mpanjaka mahery io miaino avy manaiky toko zahay, fatompony hery rehetry anao, tsy misy mihitsiny toanao, tsy tratry ny saina ny herinao, ny fiderana zay entinay, raisore ny raja tolotranao ety, raisoiza. Ivavaka isika ry havako. Indreto zahay faly manome voninahitra anao ry Tompo Andriamanitray,
noho ny lalam-pamonjena mahagaga ny soritanao eo amin'izao tontolo izao ka nanomezana ho an'i Jesosy Kristy izay nandrisy ny fahafatesana velona ary amin'ity andro ity dia ankalazainay niakarany velona any an-danitra. Misaotra anao izay satria zava-mahagaga loatra eo amin'ny fiainan-janak'olombelona izany ary zavatra tsy takatry ny sainay fa zavatra maneho kosa izay zavatra soritinao mbola izoranay raha tonga sy miverina indray ianao Jesosy Kristy any aparany any. Fantatray fa Andriamanitra tianay ianao ka maneho ny sitraponao izay rehetra mahasoa anay isan'andro isan'andro ary manolotra ny lalam-pamonjena eo amin'ny fiainanay. Ankehitriny ary Tompo dia mahatsiaro zahay fa raha nisy asa mahagaga ny tanterahanao teo amin'ny fiainanay dia zary nataonay ho mandalo fotsiny izany. Raha misy anatra sy teny nambaranao taminay ny anesoranay izay rehetra tsy mendrika eo amin'ny fiainanay, ny anaovanay ny sitraponao, ny ijoroanay vavolombelona ary ny anehoanay ny fahavelomanay nao dia indrisy mahatsiaro olombelona tsy tanteraka ihany zay, mpanompo tsy mahasoa ihany na zay tokony ataonay ary tsy efanay. Koa indreto zay Tompo, mangataka famondram-po famelan-keloka avy aminao. Ianao tompon'ny fahamarinana, mamelany elokay. Ianao Jesosy Kristy izay nanavitra anay, mamonjeanay. No ny asan'ny fanahinao masina dia matoko sy mino izahay izay rehetra ny tanterahanao teo amin'ny fiainanay Andriamanitra. Fitiavana mandrakizay tokoa ny tiavanao anay, ka izany namparetanao famondram-po ho anay. Izay maty noho ny fahotanay dia velominao noho ny amin'ny Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy niakatra velona any an-danitra, petraka eo kavananao Andriamanitra ray mifona ho anay. Tompo, voarainay ny famelan-keloka izay omena ho anay. Eniky ny fahasoavanao izay ary mahatsiaro fa velona trapamonjena. Makasitraka anao izay Tompo. Ary raha manao zao fotoana zao zahay dia aoka ny fanahinao masina ny taridalana anay ny amin'ny fanomezam-boninahitra sy izay rehetra tanterahanay, ka ho tsapanay amin'ity andro anio ity fa velona ianao, niakatra ho any an-danitra ianao ary mamboatra fitoerana ho anay ianao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Petraka ianareo ry havako. Izao dia iroso amin'ny vavaka sy ny vaky-teny isika.
alohan'ny hianoantsika sy hamakina ny teny avy amin'ny soratra masina dia iombona mivavaka isika ry havana. Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masino, hiaino sy hamaky ny teninao izahay. Ny teninao dia mampisy fiainana. Ny teninao dia mampitombo anay amin'ny finoana noho ny amin'ny Jesosy Kristy zanakao. Raha miteny ianao Andriamanitra dia misy asa tanteraka eo amin'ny fiainanay. Koa angatahana indrindra ny fanahy masin'Andriamanitra hanazava ny teny horenesinay ary hitsilo ny sainay, ny fo amam-panahinay mba handraisanay ny teninao fiainanao anay. Dia tehiriza ao am-ponay mandrakariva ny teninao Andriamanitra mba hafantaranay zava-mahagaga eo amin'ny fiainanay. Noho ny amin'ny Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo ivavahanay toy izany. Amen. Genesisy 5, ny andininy 9 ka hatramin'ny andininy 14. Genesisy 5, ny andininy 9 ka hatramin'ny andininy 14. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa 12 taona ny andro ny ainan'i Jareda, dia niteraka ny Enoka izy. Ary ny andro ny ainan'i Jareda tao aorian'ny terahany any Enoka dia 700 taona. Ary niteraka zazalahy sy zazavavy izy. Ary ny andro rehetra ny ainan'i Jareda dia 700 taona dia maty izy. Ary rehefa 500 taona ny andro ny ainan'i Enoka dia niteraka Metusela izy. Ary niara-nandeha tamin'Andriamanitra 300 taona Enoka tao aorian'ny terahany amin'ny Metusela, ary niteraka zazalahy sy zazavavy izy. Ary ny andro rehetra ny ainan'i Enoka dia 570 taona, ary niara-nandeha tamin'Andriamanitra Enoka ka tsy hita izy fa nentin'Andriamanitra. Hotoizantsika ny famakina ny soratra masina izay ho hitantsika atao amin'ny filazantsara araka ny Lioka. Lioka 4:20, vakina manomboka amin'ny andininy 15, ajanona hatramin'ny 7:20. Lioka 4:20, ny andininy 15 ka hatramin'ny 7:20. Ary Jesosy nitondra azy hatrany Betania dia nananatra ny tanany ka nitsodrano azy. Ary raha mbola nitsodrano azy izy dia nisaraka taminy ka nakarina ho any an-danitra. Ary izy ireo nitsaoka azy dia niverina ho any Jerosalema sady faly indrindra. Ary teo kianjan'ny tempolo isan'andro izy nankalaza an'Andriamanitra. Faranantsika ny vaky teny ato amin'ny epistily ho an'ny Kolosianina. Kolosianina 4:7, ho vakintsika atao amin'ny andininy 1:20. Kolosianina 4:7, ho vakina atao amin'ny andininy 1:20. Koa raha niara-latsangana tamin'i Kristy ianareo dia katsao ny zavatra any ambony, any amin'ny toeran'i Kristy izay mipetraka eo tananakavanan'Andriamanitra. Saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra etỳ tany. Fa efa maty ianareo ary hoe fiainareo miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Raha iseho Kristy fiainantsika dia hiara-miseho aminy koa amin'ny voninahitra ianareo. Koa vonoany momba ny tenanareo izay etỳ tany dia fijangajangana, falotona, firetam-po, fanrindratsy
ary fieremana dia fanompoan-tsampy izany. Fa izany zavatra izany no mahatonga ny fatazeran'Andriamanitra amin'ny zanaka ny tsy fanarana. Izany koa no nalainareo fahiny fony mbola velona taminy ianareo. Fa ankehitriny isolo koa izao rehetra izao dia fatezerana, fiafinafonana, lolopo, fitenenany ratsy, teny mamenatra avy amin'ny vava anareo. Aza mifandainga ianareo fa efa narina reny toetra taloha mba amin'ny asany, ary efa notafiana reny toetra vaovao izay avaozina ho amin'ny fahalalana tsara araka ny endrika izay nahary azy. Fa amin'izany dia tsy misy jentilisa sy jiosy, na voafora sy tsy voafora, na baribarianina sy kitianina, na andevo sy tsy andevo, fa Kristy no zavatra rehetra sady amin'ny zavatra rehetra. Ray Masinao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny ray aman-drenitsika Andriamatoa rakoton'ny rainy 𝙍𝙤𝙝𝙗 sekretera jeneraly no hitondra ny hafatra Andriamanitra amintsika ao aorian'ny hira voalahatra. Etsara ny fonelanao Andriamanitra sy ona tendrombohitrao tanàna Masina ka iza no hiakatrao izay mahitsy fo izay madio tanàna izay manao mito fa mino ny mpanavotra fa mino ny mpanavotra fa mino ny mpanavotra ireo hiakatra mba misanjaka faingana riva ravarana idirany mpanjakanay bevony nahitra moizy zao mpanjakizao Andriamanitra mahery sy mahandresiko mpanjaka Masina izy ilay mpanjakanay izy ilay mpanjakanay izy ilay mpanjakanay bevony nahitra. Dia iaragivavaka isika riavana milohan'ny fanazavana ny soratra masina. Soranainao Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay teny tonga nofoka nona taminay. Maty ny efandraisiny fahafatesany niakatra velona any an-danitra ary mbola ho avy indray ny amin'ny rao any lanitra. Fanamasinao ilay mpampianatra sy mpitaridalana ampianaro izay takatry ny hevitry ny teninao amin'izao andro fiakarana izao. Dia amin'ny anaranao Kristy mpamonjy no angatana izany vavaka izany. Amen. Dia ho ampitombona amintsika ny riavana ny fahasoavamam-piadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Filazantsara araka ny Luka toko faha-efatra amby roapolo ny andinin'ny faha-dimapolo ka hatramin'ny faha-telo amby dimapolo no afatra homena hatsika hanindray. Dia hoy ny soratra masina amin'ny ran'ny tompo manao hoe ary Jesosy nitondra azy hatrany Betania dia nananitra ny tanany ka nitsodrano azy. Ary mbola nitsodrano azy dia nisaraka tamin'ny kanan-karona ny an-danitra. Ary izy ireo nitsaoka azy dia niverina ho an'i Jerosalema sady faly indrindra ary teo akanjany tempolo isan'andro izy nankalaza an'Andriamanitra. Amen. Zany ten'Andriamanitra zany ry havana no
ho azavaina hitarantsika ao amin'ny finoana ary ny fiainam-pamonjena. Inona no antony sy mahazava-dehibe ny andro niakaran' Jesosy Kristy? Inona no antony sy mahazava-dehibe ny andro niakaran' Jesosy Kristy velona any an-danitra? Mazana to hadin'ny olona na dia ny fiomanana na dia ny fahakalazana izany fotoana izany aza dia anio isika misy antony fito mahazava-dehibe ny fiakaran'i Jesosy Kristy tany an-danitra. Antony voalohany ry havana izay tsaroantsika dia izao: fahavitana sy ny fahombiazan'i Jesosy tamin'ny asa fanompony teto an-tany. Fahavitana sy ny fahombiazan'i Jesosy tamin'ny asa fanompony teto an-tany. Jaona 2:7 ahitantsika an'izany, ary ty mamaky an'izany tsika ny filazantsarany Lioka raha voalaza teo dia milaza zany hoe 40 andro tao aoriana nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, 40 andro tao nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty dia tao anatin'izany, tao an'izany 40 andro zany niakatra velona any an-danitra izy. Afaka 10 andro indray aorian'izao andro niakaran'izao dia ankalaza ny Pentekosta isika. Zavatra lazaina ao anatin'izany dia izao: vita an Jesosy ny asa fanompony teto an-tany, ary tsy hoe vita fa tena vita tsara ary nahitana fahombiazana mihitsy zany. Zany ry havana no fitarian'ny tompo atsika mandrakariva, ary zany hoe fahavitan Jesosy zany dia izao izy manatrika atsika mandrakariva amin'ny fitarian'ny tompo atsika. Ny antony voalohany zany, vita an Jesosy ny asa, ary Jesosy Kristy rehefa niatrika ny asa fijaliana dia anisan'ny teny miisa 7 ny lazainy teny amin'ny asa fijaliana milaza hoe vita. Milaza zany fa tanteraka vita hatramin'ny farany, tahaka ny Andriamanitra nahala ny zavatra rehetra ny fahavitany Jesosy ny asa fanompony teto an-tany. Tena tonga olombelona izy, tena nijaly izy, tena maty izy, nitsangana tamin'ny maty izy, ary niakatra velona tany an-danitra. Inona ary ny antson'i Jesosy amin'ny fiainantsika ry havana manoloana zany? Antony voalohany zany sy mahazava-dehibe fiakaran'ny tompony an-danitra. Ny antony voalohany atao hoe antson'i Jesosy amin'ny fiainantsika izao: miraha amin'ny Jesosy ary katsao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Mbola ety ambonin'ny tany ianao misafidia miraha miaraka amin'ny Jesosy, miombona amin'ny Jesosy ary katsao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary tsy vitan'izany ry havana fa manaiky ampiasain'i Jesosy sy tantanan'i Jesosy ianao. Dika an'ilay teny hoe nanandratra ny tanany kantsodrano azy, 2:20, dia milaza hoe Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainantsika, ary tsy miasa ihany Andriamanitra fa Andriamanitra manana fahefana eo amin'ny fiainantsika. Ny anjaranao ary manaiky ampiasain'i Jesosy sy tantanan'i Jesosy eo amin'ny fiainanao ety ambonin'ny tany. Antony faharoa mazava-dehibe ny andro fiakarana ry havana dia izao: niseho tamin'ny voninahitra Jesosy tety ambonin'ny tany ary miverina amin'ny voninahitra ao any an-danitra izy. Niseho tamin'ny voninahitra Jesosy ary miverina amin'ny voninahitra any an-danitra izy. Dia hitsantsika zany amin'ny Lioka 4:2-15 no vakiana teo. Tsarovantsika ry havana fa Jesosy dia nisy fotoana izy niaraka tamin'ny mpianatra, na Petera, na Jakoba, na Jaona. Hita ny mpianatra mihitsy zany hoe voninahitr'Andriamanitra zany hatrany amin'ny fahaterany azy, na dia mitoerana sarotra azy toe-feny fantrana aza, miseho ny voninahitr'Andriamanitra, miseho ny anjely. Tahaka izany koa ankehitriny ny fahatongavan'i Jesosy teto an-tany dia tamin'ny voninahitra, fa ny fiverenana ny an-danitra dia amin'ny voninahitra. Zany ny asan'Andriamanitra, ary zany ny fitiavan'Andriamanitra, l'Andriamanitra velona eo amin'ny fiainantsika Jesosy Kristy. Inona indray ny antson'i Jesosy na fampiarina ao atsika? Ny antson'i Jesosy na fampiarina ao atsika ry havana dia izao: ome voninahitr'Andriamanitra. Amin'izay ataonao rehetra ho an'Andriamanitra ry amin'ny voninahitra, ary zany antom-pisitsika FJKM, antom-pisitsika fiangonana mame voninahitran'Andriamanitra, zany ny fahavelomantsika. Ary ny manaraka zany dia izao: jereo Jesosy hoe manatrika antsika mandrakariva Andriamanitra. Jereo Jesosy aza mijery izay olanao, aza mijery izay zavatra fa jereo Jesosy Kristy fa manatrika antsika izy. Satria lehibe noho ny olantsika ny Jesosy, lehibe noho izao tontolo izao ny Jesosy, lehibe noho ny fahavalony Jesosy. Ome voninahitr'Andriamanitra fa manatrika anao mandrakariva izy. Ny antony fahatelo lehibe ry havana mazava-dehibe ny andro niakarana dia izao: fanandratan'Andriamanitra Jesosy ho ambony ny anarana rehetra.
fanandratan'Andriamanitra an Jesosy ho ambony ny anarana rehetra. Hitantsika ny Filipianina 2:2 ny 1:voalohany ka hatramin'ny 1:10. Hitantsika ny fanandratana eo dikan'Andriamanitra dia izy Andriamanitra mihitsy mandray an-tanana. Matoa-teny izay ampiasainy eo ry havana dia matoa-teny iarana, zany hoe iaran'i Jesosy ilay zanak'Andriamanitra, ilay tena tonga olombelona nefa tena Andriamanitra manandratra. Nevitra izany teny izany ry havana dia izao no hoe hanarana dia milaza ihany koa ny fahefan'Andriamanitra. Tsy mijanona fotsiny hoe anarana sy maisan'Andriamanitra fa milaza ny fahefan'Andriamanitra. Inona ary no fampiarana zany eo amin'ny fiainantsika? Fampiarana dia izao: Jesosy Kristy reriano anarina azona famonjena. Ary Jesosy Kristy reriano ny tompony fahefana andandritsy tia-tany. Ampy antsika Jesosy, ampy antsika Jesosy, azana lana, azana pina, fa ampy anao ny famonjena nataon'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana ary nandreseny ny fahafatesana niakatra velona any an-danitra izy. Ny anjaranao menara an Jesosy, menara an Jesosy. Antsony Jesosy makanisa ty amiko nareo miasa vatra sy mazeva-tetana zany menareo fitsarana fa mora anzigako ary maivana netako menara amiko ny tompo. Antony faefatra zay mahazava-dehibe ny andro ny karan Jesosy amin'izao ankalazantsika zao dia zao: manomana toerana ho atsika Jesosy, manomana toerana ho atsika Jesosy. Jaona 2:10 ny 1:9 laza hoe andeha ka namboatra fitoerana ho anareo. Ny fiakaran'i Jesosy Kristy velona tany an-danitra ry havana dia manokatra ny varavarany lanitra ho atsika, ary tsy hoe manokatra ihany fa manomana sahady ny fiafarany ny fiainantsika ao amin'Andriamanitra miaraka amin'ny Jesosy Kristy andovatsika ny fiainana mandrakizay zay efa sataritsika ety sahady zany fiainana mandrakizay amin'ny lalan'ny fanomezana amin'ny fanahymasina zany. Raha milalao amin'ny tompo, inona ny antson'i Jesosy amin'ny fiainantsika? Ny antso lehibe ataon'ny tompo eo amin'ny fiainantsika zao: aza matahotra, aza manany amin'ny kehitriny sy ny hoavinao. Tadidio ny tenin'i Jesosy, azany avatry ny tompo, aza matahotra ny amin'izay kehitriny sy ny hoavinao. Mizavatra maro kehitriny, mety mampitanondrika, mety mampisalasala, mety mampatahotra anao, fa ny avatry ny tompo aminao dia zao ny fiafarany ny fiainanao dia zao efa manokatra varavara-pamonjena ho anao ny tompo, varavaran'ny lanitra azontsika ny fitahim-panahy. Aza manahy aza matahotra amin'ny fiatrianao ny fiainana kehitriny sy ny hoavy ary tsy anao ihany faniankonanao. Ary ny antso faharomen'ny tompo antsika dia zao: mandrosoa amin'ny finoanan'i Jesosy amin'ny fankatoavana, na dia mafy sarotra aminao aza amin'ny fanarahana azy. Mandrosoa amin'ny finoana amin'ny Jesosy amin'ny fankatoavana, na mety tsy azonao azy, ary sarotra aminao ny fitondran'ny tompo aminao. Ny anjaranao dia mino, ny anjaranao dia mankatoa, aza mitady profona fahagagana akory. Fa ny tenin'Andriamanitra dia fikasan'Andriamanitra tsy mamitaka, efa manomana ny hoavinao sady ny tompo ho amin'ny famira-piratana omeny tompo atsika. Ny antony fahadimy ry havana, mahazava-dehibe ny andro ny karan'i Jesosy dia izao: nanomboka asa vaovao atsika any an-danitra Jesosy, nanomboka asa vaovao atsika any an-danitra Jesosy. Hebreo 4:4 ny 1:12 ka hatramin'ny 5:12. Inona moa zany asa vaovao nataon'i Jesosy zany? Dia ny valiny dia izao: izy lay mpisorona be, izy lay mpanalalana, ary izy lay mpanjaka, ary miaraka amin'izany ny fanekena vaovao sy ataon'ny tompo eo amin'ny fiainantsika. Sady mpanjaka izy, no mpisorona izy, no mpaminany izy, ary tsy misaraka amin'ny fanekena vaovao izay ataon'ny tompo eo amin'ny fiainantsika. Raha milalao amin'ny tompo, feno ny famonjena omen'Andriamanitra antsika amin'ny lalan'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy antsika. Ary tsy feno ihany fa mbola vozin'ny tompo ny fanekena vaovao amintsika, hananantsika fiainam-baovao hiavozantsika isan'andro ao amin'ny tompo eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Ny anjaranao dia izao ry havana: mibebaka, mivavaka antsika ane Jesosy, mitaraina amintsika ane Jesosy. Ny anjaranao dia mibebaka, aza mamerina amin'ny fahotana intsony, fa zany ny fitiavan'Andriamanitra mato antsika Jesosy Kristy, nefa nitsangana velona izy niakatra ny an-danitra mifona ho atsika,
ny anjaranao aza mamerina ny fahotana intsony mangataha amin'ny tompo mety misy ota fantatrao mety misy ota tsy fantatrao fa ny anjaranao dia milaza hoe tompo mibebaka aho tsy hamerina ny fahotana intsony fa ny faharoa lehibe ny antsony tompo eo amin'ny fiainantsika amin'izao mitoria filazantsara amin'ny olombelona rehetra ay tena Andriamanitra velona eo amin'ny fiainantsika ary azo iainana zany famonjena meny tompo antsika izany sady mpisorona izy ny mpaminany ny mpanjaka raha misy hitanao zavatra tsy marina na tsy mety eo amin'ny fiarahamonina sahy manambara ny filazantsara ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famonjen'Andriamanitra raha misy olona mikikika mila famonjena heno reny lazao amin'ny famonjen'Andriamanitra raha misy ihany koa ao anatin'ny adi-panahy ao anatin'ny fahatsoam-panantenana sokafo ny masonao mba ilaza famonjena izara famonjena amin'izy ireny anjaranao zany irahany tompo ianao itony filazantsara amin'ny olona olombelona fa tena Andriamanitra Jesosy nefa tena olombelona miaramonina amintsika izy ny antony fahaenina ry havana mazava dehibe ny andro niakaran'i Jesosy Kristy any an-danitra dia izao mbola ho avy indray Jesosy mbola ho avy Jesosy tahaka ny niakarany tany an-danitra no mbola hiverenany indray amin'ny voninahitra asan'ny apôstôly toko 1:1 apokalipsy toko 1:7 milaza zany inona ry havana hevitra zany rehefa mijery tsara mpianatra niaraka an' Jesosy dia niakatra velona any an-danitra ny tompo teo izy miteny zay ren'ireo mpianatra hoe tahaka nahitanareo an' Jesosy niakatra any an-danitra mbola niverenany indray tahaka izany niverenany ho avy ny tompo inona ny anjarantsika fiangonana miomana mandrakariva fa ho avy Jesosy ny anjaranao dia miomana nefa koa ny anjaranao dia miambina ny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy nandray misy milaza hoe aizy Jesosy eo avy eo hoe ary misy fotoana atao matory azy matimaty ny finoana fa ny anjaranao dia mifoaza miomana miambena fa ho avy Jesosy ary tsy izany ihany fa mifalia amin'ny fanantenana fa aza ampitahainy ny amin'ny fahoriana vetivety ny voninahitra izay omeny tompanao amin'ny ho avy tsy maintsy mandalo fahorinsika fa mifahony abindirantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa aza ampitahaina amin'izany ny voninahitra sy ny asan'Andriamanitra sy ny famonjen'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy ary ny antony fahafito farany ry havana ny antony fahafito farany ny mazava dehibe ny fiakaran'ny tompo tany an-danitra izao mipetraka eo kavan'Andriamanitra Jesosy Kristy mipetraka eo kavan'Andriamanitra Jesosy Kristy Efesianina toko 1:20 ary milazana zany ny filazantsarany Luka na ny asan'ny apôstôly inona kay ny dikan'izany hoe mipetraka eo kavan'Andriamanitra izany Jesosy Kristy ny hevitra zany dia zao tompony voninahitra izy tompony voninahitra izy ary tsy zany ihany fa tompony fahefana Jesosy tompony fahefana an-danitra ty atany izy ary izy ny tompony fahefana farany raha mbola misy mieritreritra mbola misy fahefana amboniny azy tsy Jesosy Kristy ny tompony fahefana farany izy ny lohan'ny fiangonana izy ny lohan'ny fiangonana ary izy nanorona ny fiangonana ary mahafaly atsika izy mame fanamasina ao atsika zay ankalazantsika indray amin'ny Pentekosta ary efa ao anatsika zany ary tsy mifanamasina ihany fa nanome fanomezam-pahasoavana ao atsika Jesosy Kristy ary tsy vitan'izany ry havana fa ao amin'i Jesosy ny misy mifahafenono ny fiainantsika ao amin'i Jesosy ny misy mifahafenono ny fiainantsika ka sahintsika milaza hoe ampy a Jesosy hatretia ampy a Jesosy hatreria Efesianina toko 4:7-10 milaza hoe Jesosy Kristy ny fahafenono ny fiainantsika manontolo inona ny antsony Jesosy ry havana antsony Jesosy amin'ny fiainantsika dia zao tazomo ny fiombonana sy ny fifankatiavana araka ny afatra Jesosy atsika jereo ny hafa ampio ny hafa zany ny antom-pisitsika tazomo ny fiombonana na inona mety ataon'izao tontolo zao amin'ny fampisarany ny anjaranao mivavaka ho amin'ny fiombonana ary miombona ao anatin'ny fifankatiavana mbaty sy ny fifamelan-keloko ary tsy zany ihany fa ny antsony Jesosy amintsika dia zao ampiasao ny fanomezam-pahasoavana rehetra nomeny Jesosy anao ho fampandrosoana ny fanjakana eto amin'izao tontolo zao zay andrany tompanao nomeny tompo fanomezam-pahasoavana rehefa nandray ny fanamasina ny anjaranao dia mampiasa izany ary ny antso fara omeny tompanao dia zao maneke avozo ny fanamasina isan'andro satria manavao atsika
ny fanamasina. Ondrindra ny soratra masina riavana aminaran'ny tompo manao hoe ko ary niarana tsangana tamin'ny Kristy ianareo dia katsaony zavatra ny ambony amin'ny toeran'i Kristy izay mipetraka eo tanakavan'Andriamanitra. Sainy zavatra ny ambony fa tsy ny zavatra teatany fefa maty ianareo ary fiainareo miara-miafina amin'ny Kristy eo amin'Andriamanitra raha iseho Kristy fiainantsika dia ary miseho aminy koa amin'ny voninahitra ianareo. An'Andriamanitra amin'ny voninahitra ho antsika kosa ny fahasoavany. Amen. Iombona mivavaka fangatantsika ry havana. Ry Andriamanitra pahary sy mpanavao ary mpamonjy anay. Makasitraka anao izay no ianao ankehitriny na tanteraka amin'ny famonjeny izao tontolo izao tamin'ny alalan'i Jesoa Kristy. Ka ankalazainay amin'izao fotoana niakarana izao ry Tompo. Saotranao izay no ny afatra masina nampitondrainao ny fiangonana. Hijoroana vavolombelona eto anivon'izao tontolo izao. Fa marina, tsara, mpandresy ny Andriamanitray. Ko dia mankalaza anao izay ry Kristy io. Fa ianao mifahataterahan'ny faminaniana. Ianao mifahataterahan'ny fisoronana. Ary ianao no fahataterahan'ny fanjakana. Ka ankalazaina etona ianao miakatra eo amin'ny seza fiandriana amin'ny fanjakan'Andriamanitra, amin'ny Andriamanitra mpanjakanao, satria efa nomenanao ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Ko hafaly izahay fa nomotsaninao, nompitenao, noravahanao, nofongoronao hatramin'ny fakany, ny asan'ny maizina, ny asan'ny devoly, ny asan'le ratsy rehetra. Ko ny anaranao irery ihany no andraisana ny famonjena. Ny anaranao irery ihany no androahana ny asan'ny maizina. Ny anaranao irery ihany no ankalazaina. Tompo, raisoary mba hoanitra mampofona miakatra any amin'ny seza fiandriananao izao fankalazana ataonay izao. Misaotra Jesosy fa tanteraka tokoa ny asa-pamonjena, ka faly izahay mandray ny fiainam-baovao tolotrao. Ndreto ary izay tsirairay avy mampanjakanao ao am-ponay. Oka ianao mihitsy no anapaka amin'ny fonay, anapaka ny tokantrano tsirairay avy, anapaka eo anivon'ny fiangonana, anapaka eo anivon'ny firenena rehetra, mba hanananay tsirairay avy, mba hanananay rehetra amin'ny fiadanana, mba handehananay amin'ny fahamarinana, fa ianao no andry amin'ny fiadanana. Tompo, ampanakeo ny herinao mahagaga, ilay herinao manafaka, ny fanjakana rehetra misy, mba hisin'ny fiadanana sy fahamarinana eto tany. Dia misaotranao izay ry Tompo, fa nitaterahanao tokoa ny teninao hoe indro izao momba anareo mandrakarivo, ambara-pahatonga amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Ka matoky izay fa manoatra anao no mpandresy amin'ny alalanao ilay Andriamanitra mpanjakanay. Dia matoky ihany koa izay ny fitiavanao, satria tsisy afaka miampangana intsony, fa ianao no mifonao anay eo ankavanan'Andriamanitra ray. Saotra anao indrindra izay ry Tompo, fa marina amin'ny fanantenanay, ary vao maika mitombo amin'ny faharesen-dahatray hitoro amin'ny filazantsara, satria manamboatra toerana ho an'ny olona izay mino anao ianao, ary toerana maro tsy tambisaina izany, ary ampy ho an'ny olona rehetra. Ko dia ndreto izay ry Tompo, vonina hitoro amin'ny filazantsaranao, satria efa momba anay ianao, ary satria efa mitsinjo ny fahataterahan'ny asanao rehetra ianao. Dia misaotranao ihany koa izay ry Tompo, fa zany seza fiandrianana niakaranao sy nipetrahanao izany no ahafahanao maniraka amin'ny fanahy masina izay efa nampijoroanao amin'ny fiangonana,
ary ankalazainy atoato ihany koa ny amin'izany fotoana manokana niterahanao amin'ny fiangonana izany. Ry Tompo Andriamanitra io, vavaka aminao ary izahay ho an'ny fiangonana kristianina rehetra maneran'izao tontolo izao mitoromarina anao, anisan'izany ny fiangonanao Jesosy Kristy eto Madagasikara, mba tena ajoro amoto ny filazantsara amin'ny tontolo rehetra izay misy azy ny zanaky ny fiangonanao. Ary mangataka aminao izahay fa rano tanteraka ary Tompo ny fahantrana rehetra misy, fa ianao dia mpanjaka manana ny arena rehetra, anao ny arena rehetra na any an-danitra na ny etỳ an-tany, ka mba afaka hisitraka izany ny olona rehetra, fa ampy mizara amin'ny fahasoavanao. Vavaka aminao ary izay ry Tompo Andriamanitra io, ta io ny fitoriana amin'ny filazantsaranao maneran'izao tontolo izao, ta io ny fandriampahalemana eran-tany, anisan'izany ny eto amin'ny firenenay, mba hiadana sofinaritra izahay, satria anao Jesosy Kristy no tompony ny hery rehetra, anao ny voninahitra, anao ny fanjakana. Dia mampiorina ny finoanay sy ny fanantenanay ary ny fitiavanay ao aminao ilay Andriamanitra mpanjakanay izahay, ka samy mitondra amin'ny vetsovetsom-ponay eo anatrehanao amin'ny alalan'izao vavaka mangina izao. Dia mametraka ny fiangonanao mba amin'ny fahasoavanao izahay, ho an'ny fiangonanao Jesosy Kristy eto Madagasikara manokana, eo ny ray aman-dreny filoha sy ny birao mpiara-miasa aminy, ny mpiandraikitra foibe rehetra, ny ambaratonga ampitondrana, ny ambaratonga andrafitra, ny mpanapa-kevitra, ny mpanatanteraka tarehan'ny ray aman-dreny, sekretera jeneraly, mitohy any amin'ny synodam-paharitany, any amin'ny fitandremana, any amin'ny vondron'olona mpiara-mivavaka, dia mba ho fe ny fankalazana anao izay Tompo, ka ianao Jesosy Kristy irery any no anapaka amin'ny fiainanay. Dia amin'ny anaranao Kristy Tompo, ny ombonanay amin'ilay vavaka efa nampianarinao ny zanak'Andriamanitra rehetra, manao hoe: ho Masina ny anaranao, tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao mety ny andany, omeo ilay mianna fahazahoanay, ary mamelany lehiplay tantarina manalala izay letroka aminay, ary aza mitondranay ao amin'ny hafafanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, anao fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Manasantsika riavako izao hitsangana hanatanteraka ny fanekem-pinoana apostolika isika. Tsangana ianareo. Dia hoerahantsika manonona ny fanekem-pinoana apostolika manao hoe: mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao amanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanahy tokana tompontsika, izay nitolotolonina tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijaly nanapaka Ponty Pilato, nombona tamin'ny azo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo kavanan'Andriamanitra ray tsy tompo, avy any ny havin'ny tsara amin'ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, fiombona ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsanganany tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka inareo ry havako. Ataontsika ny raha famaranana eo am-pitsanganana no andeha anatanterantsika an'izany, ary ny ray aman-dreny sekretera jeneraly no hanolotra antsika ny tsodrano. Dia hiara-itsangana ianareo. Vazantanio, si puninao andanitra, mirai FtvFjkm, ni fanavotandeibe, zay amunze
ray sy nitsodrano tonona aminaran' jesosy kristy tompontsika ary andriamanitra ho fiadanina izay nitondra an' jesosy tompontsika mpiandro lehibe alamaty mitondra ny rano fanekena mandrakizay izay niantanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony ka iaso anatinareo sy ankasitrany eo masony amin'ny alalan'i jesosy kristy amen. Petraka isika manao vavaka-mangina. dia ho an'andriamanitra ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen.